Manamarika ny 5 taona nisiny amin'ity taona 2024 ity ny tafika anabakabaka malagasy raha tsaivana dia tany amin'ny taona 127 tany no nijoroany zany fiarovana ny abakabaka manao ny asa fitanterana sy ny tantsoroka amin'ny fivondronan'ny tafika hafa no andraikitra sany izy ireo. Feno 5 taona amin'ity taona 2024 ity ny nisy tafika anabakabaka malagasy izay niorina ny 17 aprily 2026. Tany amboalohany dia première escadrille malagasy, première escama no nisy na raha ny commande ny ery anabakabaka izay lasa commandement des forces aéronavales ary lasa commande ny ery anabakabaka avy eo ary ahitana ny vondro tafika Bani, base aéronavale d'Ivato ary ny Batak, base aéro-aérienne tactique d'Arivomamy. Fiarovana ny abakabaka manao ny asa fitaterana ary tahatsoroka amin'ny vondro tafika hafa, ireo no asa tanterahan'ny tafika anabakabaka. Ny zava-bita aloha hatramin'izay dia nisy nampiasa an'ireo fitaovana tao am-pelantanana zay. Tany aloha dia nisy ny fitaovana fanohana hoe fa ataontsika ihany fa misy fotoana ireny appareil ireny dia misy internet miasa tsony dia ankehitriny izay am-pelantanana no ampiasaina atao izay hanatanterahanana ny asa rehetra. Dingana manaraka dia betsaka tokoa ny tanjony fa ny zavatra asa mety amin'ny tafika anabakabaka dia miankina voalohany indrindra amin'ny fitaovana izay ananana ka ny irina dia miazonona fitaovana vaovao tsaratsara kokoa. Ao anatiny 5 taona nisy ny tafika anabakabaka misy ny hetsika maromaro karakaraina mandritra ity taona 2024 ity. Natomboka izany tamin'ny fotoam-pivavahana zany fankafana ny fankalazana izay tanterahana tamin'ny 5 volana aprily teo tao amin'ny chapelle militaire tao amin'ny base aéronavale d'Ivato. Ao anatin'ity volana aprily ity koa dia misy zany horonan-tsary maromaro izay mahakasika ndraika ny tafika anabakabaka izany hoe misahana ny tantara ahoana ny tomboan'izany tafika anabakabaka zany miaraka ankehitriny inona daholo ny asa sahanay zany ao anatin'izany tafika anabakabaka zany mampiavaka anay ao anatin'ny tafika malagasy zany. Dia fahatelo farany moa zany dia miresaka momba ny mety ho avy ny tafika tombatomboana zany momba ny avy ny tafika anabakabaka sy izay mety ho fanatsarana entina momba an'izany. Fankalazana fahatelo koa anatin'ity taona ity zany dia misy ny fankalazana mitsinjo fotoana ny base aéronavale d'Ivato tamin'ny 17 aprily fanindran-dalana zany amin'ny nanorenana ny première escama zay. Anisan'ny tafiditra ao anatin'ny fandaharam-potoana ny tafika anabakabaka ihany koa ny alpandihizana Nuit des Ailes izay totosaina ao amin'ny ANC amin'ny 17 aprily ho avy izao ary anasana ny rehetra. Misy ihany koa ny fitsangatsanganana iarahan'ny fianakaviam-ben'ny tafika anabakabaka ny andro an'ny abakabaka ary ny hetsika ara-panatanjahantena iarahana amin'ny vondron'ny tafika rehetra amin'ny tafika anabakabaka.